Fomba azahoana vola amin'ny alalan'ny Facebook. Zay ndesantsika androany. Resaka bôby. Arahoana. Salama daholo tsika rehetrarehetra. Androany aho dia hiresaka mikasika ny vadinasako. Letra vovaritaina. Mbola izay andrano hoe resahana. Ngenty. Resaka fomba azahoana vola amin'ny alalan'ny fanaovana vidéo eto amin'ny Facebook. Zany eto Facebook eto aloha zany resaka satria ary amin'ny réseaux sociaux anankiray ary amin'ny manjamanja ary tsy mahatamana mihitsy fa mahakivy be mahita an'ilay 50 j'aime. Efa mamezaka ihany tsika zao mahapahana kely anazy. Dara marina re tsy mba jerijereo amin'ny Instagram koa azafady Antso Bomaka fenofeno j'aime. Zany mba misabony hafa. Mety lafo any mihitsy tena koa tsy afaka mihitsy. Teritsika mba tsy ana hypocrisie mahafinaritra be foana ny fiainana rehefa mahazo 500 like iny ny j'aime atsika. 500 j'aime like. Efa na 500 like tamin'ny Instagram. Tamin'izany nahazo ny 500 like voalohany tamin'ny Instagram efa manomboka tsy namanisa antsony mba manomboka tafiditra amin'ny elite zany. Na fandehanao rehefa manomboka manao fandehan'olona tafy. Lesona voalohany resaka mikasika ny j'aime j'aime tsika eto Facebook. Amin'ny alalan'iny j'aime azonao iny no ahafahan'ny sponsor mijery anao dia ahafahan'ny sponsor maka anao azahoanao contrat. Zany hoe raha amin'izao vaninandro raika amby roapolo sy roa arivo zao dia efa tsy mitombina intsony ny zavatra teren'ny totoshera. Ty Facebook nareo ty tsy namakana. Tsy mitombina intsony ihany koa ny fiheverantsika ny réseaux sociaux taloha tena fandalinandro fotsiny ihany. Rediredinareo tanora kehitriny ty. Tsy mahatafita ny fiainana. Raha version tsotra zany ny Facebook taloha dia ohatrohatra ny Gandrina PDG milliardaire amina orinasa anankiray dadan'ny Justine Bogos. Zany rehetrarehetra zany ao anaty film avokoa vola misy fahita polapolahana amin'ny écran fotsiny. Tsy marina reo tsy izy idirany zavatra sujet atsika androany fa lisa marina ve reo tsy mahita hoe reny anatin'le film reny le resaka misy hoe DG tatana orinasa sy ny sisany misy orinasa zany hoe dradradradraina be foana ao anatin'ireny film reny fa mandrapatapitra le film tsy azoritana mihitsy hoe io orinasa resahany hoe orinasa mpamokatra inona na hoe orinasa misehatra ao anatin'ny arobarotra ve sa ao anatin'ny famokarana ve sa ao anatin'ny asatanana ve. Gandrina amin'io anatin'ilay film tsy mba hitanao mihitsy hoe ino nisy ka mba midina ifotony ao anatin'ilay orinasany. Fito amby valopolo isanjaton'ilay film dia paozin'ny Gandrina eo ambody ordinatera manoratsoratra zavatra haingana be amin'ny klaviany mampiaka midina ny solomasony dia miresaka an'izao dossier tsy mety tonga izao mihitsy. Allô, Madame Dominique, mampiakara ty ambiraoaka ty hoe le dossier important be iny Madame Dominique azafady. Miankina amin'ny dossier iny no avin'ny orinasa ray manontolo. Katana parenthèse verina am'le tena resaka. Io zany ripaina dia paozin'le hoe ireo vao malazalaza ianao amin'ny Facebook zany akory ny dia anaovana hoe no dégâts ianao amin'ny Facebook dia malaza be. Efa mba misy vokatra zany ianao ato anaty Facebook ty dia afaka rarotinao izy iny azahoanao kily dia tadidio zay fa rehefa olona malaza anankiray ny amin'ny Facebook ka mitazona marque. Bob zay dikany ambadika. Androany ohatra ny azy zao vao antsony marque anankiray ity. Ty sponsor atsika ato anatin'ity vidéo androany ty resaka pipety le raha. Attention ty pipety ty le pipety fahitan'isany amin'ny fiainana andavanandro any andranonisany ihany. Pipety kely miaro ny tontolo iainana. Zany atao hoe biodégradable. Vita amin'ny zavamaniry dia vita eto tanàna ihany. Tena marina pipety io. Loka tsara na ny entrée na ny sortie soloko mena ry ty. Vita gasy piasa gasy aty isanjato ny olona mamokatra an'ity. Vehivavy mamboly anazy dia vehivavy ihany koa manamboatra anazy. Tsy misy resaka plastika tena kely fa raha vita ohatry silakoary. Ity natao hoe pipety vita amin'ny rambo. Rambo zany anana zavamaniry zany. Satria nazakoary manontany inona le izy. Tamin'ny voalohany izy lazaiko fa hoe pipety rambo. Ay. Anina? Le zavatra tazoninao iny tsy pipety fa paille ny anarany. Anina fa tsy azoko? Hitanao misoratra amin'ny étiquette misy hoe paille de rambo. Tsy pipety iny fa paille. Paille de rambo. Avy ndraiky koa le resaka mibilika. Asika entre parenthèse kely. Fa tokony atao anaty rakobolana malagasy marina hoe le tena hoe pipety. Fa hatreto zany zavatra tsikatra tena isika rera mampiasa an'izany. Raha resaka tamina vazaha dia fahafantarana vazaha zany pipety zany dia ohatran'izao. Zany hoe tsy misy idirana ty zavatra sotrotsika zava-pisotro ty. Zava-pisotro. Isan'ny namana vazaha reo nge na lisan'ny fianakavian-dafy na nge andramo antanina amina vazaha hoe mba hisotro jus amin'ny pipety hoe zay ny an'ny vazaha itony no atao hoe paille. Paille. Fa fantatra zany. Aliasa zara ça va haiko. Ça c'est paille. Ça ce n'est pas paille. Ça c'est le papaye. Anke dina hevitra ezaka kely fotsiny ka bebena sofina hoe pipety dia samy vita ny problème.
Pai, zavatra ranganareo ka. Ravibozaka vitanareo papety. Tokony indray fisotro kafe rehefa maraina fa paroko kamarady-dratra ihany koa le zegna biliminao makahatra anao. Avy totiky dia ana. Fanotokotona-doha ataon'ireo mpanohatra izao. Ahatra amin'izay raha mbola tany koa ny tany teto amin'ity fireneny ity. Ninona fiarahana amin'ny fety sy ny fiarahana amin'ny korana miaraka amin'ireo fianakaviana. Indrindra ho an'ireo zanantsika ho avin'ny fireneny. Pipety hatrano no nahafantarana ity zavatra ity. Koa ankehitriny, ezahana vadika ve ny tantara? Inona dingiana ireo zavatra efa napetraky ny razambe atsika. Hoadroadrona amin'ity hoe paipai anareo ity. Sanatria amiko dia fanomezana vahana ny kolontsaina izay tsy avy amintsika sy fanoliana ny fitiavan-tany sy ny ampom-pirenena. Ny anatsoko an'ity zavatra ity ankoatran'ilay fanatsoko anazy amin'ny fiainako andavanandro. Ilay ianarako efa voapetraka hatramin'izay. Mijanona amin'ny position koa azafady. Pipety omaly, pipety anio, pipety mandrakizay. Tazomenareo ihany ny paiapai anareo. Mbola tena adi-hevitra be mihitsy ny resaka pipety sy pai iny. Mikatona amin'ny adi-hevitra iny ny parenthèse mazava ho azy fa ankoatran'izay mamizay fa misy ihany koa ny karazana réaction. Ohatra hoe ny resaka commentaire polisany ihany koa zany sy apisy réaction betsaka indrindra any amin'ny mpijery anisany amin'ny Facebook. Izay no mahafinaritra foana rehefa misy vidéo anankiray betsabetsaka commentaire sy mijery an'iny response. Izany hoe micompte be ihany koa ny réaction. Izany hoe raha vangona tokana ny zavatra tiako ambara amin'izao ora sy fotoana iresahantsika izao ianao mijery an'io vidéo io tsy koplisany fa namana voajoko. Apresahako tsy ilay mantatasika aketo dia makafy mijery dokam-barotra. Salama dolontsika rehetra. Ity no atao hoe pai vita amin'ny rambo. Pipety azafady. Na ihany koa hoe pipety ny teny mahazatray. Tena tsara be satria izy biodégradable sy manimba ny tontolo iainana noho izy mampiaina ny fako plastika. Izy ity dia vita amin'ny zavamaniry antsoina hoe rambo. Zavamaniry mitovitovy amin'ny pendiany izy io. Ny mampiavaka azy mora loa. Izay vao nahita zavatra mora loa dia tsara. Mananiana anie izahay sangy mampime deraka be miara-masa amin'ilay olona tsy manana sens de humour. Raha ohatra hoe arina dia mora levina ao anatin'ny herinandro vitsivitsy monja. Ahafahana manolo tanteraka an'ireny pai plastika ireny izy ity. Tsy misy produit simika na ny kely varavetotra sy lakoa. Azo isotroana zavatra mafana sy matsara ary ny mangatsika mazava ho azy toy ny jus, ny sirop, ny toaka. Ino izy raha tsy isotroana cocktail. Raha oharina amin'ny pai vita amin'ny taratasy izy pai vita amin'ny taratasy mila mihaino tsara. Tsy mora malemy rehefa mandalo anaty rano nefa ny malefaka kokoa raha oharina amin'ireny pai plastika ireny. Miaraka amin'ny pai vita amin'ny rambo, zéro déchet, zéro waste, durable, sustainable, emballage écologie, éco-friendly, packaging, compostable. Zany afaka hodiny izy raha ohatra tsy ilaina intsony dia mba le pai na le boatrany. Organique, 100% naturel, 100% natural. Ny produit rehetra izay tonga aty tao anaty somatsara mihitsy ny pai rambo dia nandramana somatsara. Jerena fomba fampiasana azy mety mahaliana ny lisa ny ve le zavatra ho proposena. Mila ihany koa mahaliana ny lisa le zavatra resavo atao izay hisariana ny olona hiaino anao raha zavaina tsotsotra zany izy tena mampivarotena ihany. Bienvenue à vous Martin. Marena aloha koa tiako lisany dia miara-dalantsika dia mba langolangoko teny lisany dia lisany koa mba mihinana dia mba fity mifamaly metsika sy fa 100 000 akatsika izao mifankatia ato amin'ny Facebook ato 120 000 azafady. Mila mandafo tena aloha zany za zay vao afaka mandafo etan'olona mandrainao tsara lesany atreto miketrika manokana mihitsy manao placement de produit ato amin'ny Facebook ato ary tena asa be le izy. Neto ambadika izao vidéo zao dia olona anankiroa ihany dia le sifa misikotra taitsofina be ao aoriana io dresa mba concentration anatin'ilay zavatra ataontsika azafady. Misy sifa anankiray zay ao maka caméra mila manoratra hoe ohatra zao mba iresahako an'ilay produit nareo fa mety aminareo dia alefako any amin'ilay tompona orinasa dia mila miandry aloha mety amin'ny zareo le izy dia rehefa tsy mety aminazy dia mazava ho azy tsy pense aloha le contrat dia avy amin'izay ny toriny ohatra zao zavatra ataonay izao dia avy amin'izay montena zany koa nefa mbola alina tontolo ianao satria alina ianao vao miainga ny tirako nefa zaho anatin'izany mbola mitaisa efatra ny zanako nefa zaho anatin'izany mbola service traiteur ihany fa le zany rehefa tena hoe fatohanao dia tena asa mahavelona vady aman-janaka mihitsy. Ny anisany tsy hamelomana vady aman-janaka ao anatin'izany koa zany mba anisany hoe mahatsara an'le izy ianao mba afaka misafita hoe reto amin'ny orinasa tiako iarahana miasa fa ity projet ity nafinaritra anao aloha le projet zay vao manaiky ketera mety ndao iaraka hiasa antony aloha anankiray taoriana kely mariage talo 2016 efa tapa-kevitra amin'izany hoe olon-dehibe tapa-kevitra tsy hanariny inona eny an-dalana tsony na dia tena hoe fonina tapigeon le voainy lisa
an'iny ary dia ilay misy an'ilay potitsasay kely iny aza fitoeram-pako mihitsy no kopetrako. Ny antony tamin'izay dia nisy fiantsoana tamin'ny fokotaninay hoe anadio tanàna faobe dia kominisany aloha fa tena tsy nazoto mihitsy tsy nisy solo tena mihitsy ary tato aminay ka teo na tonga sainana hoe za rehefa sady kamy any anadio dia nahita solution anankiray tsy mandoto 1.24 tsika zao voatanako ny fanamiko tsy nanarinina teny an-dalana intsony ary tena tezitra raha ohatra hoe misy namako miaraka aminahy ka hoe manarinary raha tsy eny amin'ny hoe toerana tena hoe spécial fanariny dia ohatrany hoe tsy hoe mila vaniny daly anisan'ilay olona kamy velona raha hoe kikikiky eraky ny tokotany hoe sauver la planète tsy ao anatin'ilay hoe engagé zato isan'izany dia mba miezaka ihany koa ny ampiasa faky zay maximum zavatra biodégradable ohatra ny tony ino izy lisana zay resaka pipety ve fa za nefa mahita hoe metonika ny zavatra pitikekely ohatran'izany fampiasana pipety levina ohatran'izao efa mety ampiva zavatra be dia be etretantsika rehetrarehetra ny Madagasikara dia tsy miara mampiasa pipety amin'ny plastika intsony ho an'ireo mpakafy dia mba hamora ny asaka ihany koa satria za matetika tsy hoe miavana anaty MP fa afaka dia mamalanisany virisan'olona dia efa nataoko tao amin'ny description ihany koa ny ahitana anazy nareo zany fa afaka mikomandy raha ohatra hoe te-hanao an'izay démarche écologique zay miaraka aminay 034 04 646 25 no azahoanareo anazy na ihany koa ny page ny Facebook alefako anaty description na ihany koa ao amin'ny fodera du bypass ihany koa efa mivarotra anteny zareo dia manao livraison domicile zareo ohatra te anjifa ianareo ho anareo mpitana hotely ihany koa na angeza be na salatsalany na kargoty dia afaka ihany koa ny commande efa hiparitaka any faritra ihany koa dia efa andefa any ampitan-dranomasina ihany koa zareo pipety kely mandeha roplanina ny resaka fitehirizana anazy 20 fa mininy tena averiko ampidirina 20 volana eo ny fitehirizana anazy raha atao lisana amina toerana inona moa zany hoe aéré hoe misokatsokatra amin'izao tontolo izao teto aloha zany dia tsy mijanona fandaninana andro fotsiny ihany ny zavatra ataontsika eto amin'ny Facebook zany za vao rehetra lahatra hoe tsy misy asa ratsy zany eto ambony tany rehefa tiany lisany na passion lisany io ary mety avadika ketra mila mifonsa tsara fotsiny zany rehetrarehetra zany nefa tsy point raha tsy teo lisany mbola mijery sy nalara saika efa 5 taona zay ny rahantsika teto am'tiro zososoty lisany mandany mega mandany batterie ana telefone jerevana na mihitsy tena isorana satria misy roborobona le zavatra ho atao zany dia ny amin'ity 2021 ity zany zay ny tanjona hoe anolotra zavatra be dia be kokoa mihoatra rehefa zavatra natolotro efa hatramin'izay halatsan shame mitovy malaza amin'izay mahazo contrat dia rehefa mahazo contrat dia mba zaraintsika eto ny vola zaraintsika olona le vola raha tsy misasarana tsy nasiana entretien dia zavatra hoe za mahazo skill dia sasarako amin'ny olona ny volako sere coupe Tios dia fa misy zazakely mijery any ity vidéo ako fa rehefa zazakely reo amin'ity vita fanamasina sana ampiasaina pipetiny rambo pipety avy amin'ny rambo koa izy ty tsy asaiko intsony amin'ny manaraka fa manala baraka mihitsy